avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra ny vaovao. Mifamafao tanteraka ilay raharaha-bolinina misy sadimy mitondra lahara-pamantarana malagasy ny gado natao Iran ny 10 Jolay lasa teo. Na inona nefa ambara, isy fiantraikany ratsy eo amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ity tranga ity ary hanampy ny fanaratina endrika ny Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo izao. Mandrisy fanantenana ary manome vahana ankolaka ny tena meloka ireny fanambarana nataon'ny Andry Rajoelina ireny hoy ireo fianakaviana nametraka fitoriana faobe tamin'ilay raharaha Ambomalaza. Tsy anjaran'ny filoham-pirenena ihany koa ny mamoaka raharaha-pitsarana tahaka ireny hoy ny fanazavan'ny mpisolo vava ireto fianakaviana. Manome 27 ora ny fitondram-panjakana ny mpianatra eny amin'ny cité Ankatso-Deux hamahana ny olana jiro sy ny rano mampitaraina azy ireo. Nidina an-dalambe nanao fitokonana izy ireo ny maraina teo naneo ny fatezerany sy ny fitakiana. Tonga nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an'ireo mpivarotra sy ho an'ireo mpandrarao amin'ny tsenany Sabotsy Antsirabe izay niaram-boina vokatry ny fahamaizana ny loholon'ny Madagasikara indrina ara-potondrain'ny Be Michel ny maraina teo tao amin'ny lapany tanàna Antsirabe. Natolotra ny be ny tanàna ireo fampitaovana ireo izay anjara biriky natolony anarenana indray ity tsena ity. Any ivelany, teratany malaizana narivony maro no nidana an-dalambe nilanja sora-baventy teo anolohan'ny kianjan'ny fahaleovantena manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitry ny gouvernemanta izay tarihin'ny Prime Ministra ao an-toerana androany. Efa 3 taona teo izay no nitantanan'ity Prime Ministra ity ny gouvernemanta tao Malaisie. Nitety firenena maro izy ahafahana mahazo famatsim-bola saingy mbola maro ny fampanantenana tsy tanteraka hoy ny fitarainan'ireo olom-pirenena. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany ny matoa andahatsoratra avy hatrany ary dia anokafantsika izay fampahalalam-baovao izay amin'ity alina ity. Mifamafao tanteraka ilay raharaha-boina miisa 5 mitondra ny lahara-pamantarana malagasy migady natao Iran ny 12 Jolay lasa teo. Na inona ny fambara izy fiantraikany ratsy eo amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ity tranga ity ary voamaika hanaratsy endrika ny Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo izao. Arahoary ny matoa andahatsoratra. Nametraka fitoriana ofisialy noho ny fisandohana sy fampiasana ny tota-taratasy hosoka ny Aviation Civile de Madagascar na ny ACM. Noraisiny izany fepetra izany taorian'ny fahitana fa nisy fanovana tsy ara-dalàna ny tota-taratasy mahakasika ireo fiaramanidina misy 5. Ny zava-misy ny 1 septambra 2024 no nisy mise à jour farany nataon'ilay orinasa ihodanina aviation. Noho io antony io, efa fona ary nesorina tao anaty listry ny orinasa mijoro ara-dalàna ity farany. Ny volana janoary 2024 nefa ny 17 janoary arak'ilay fampahafantarana navoaka nanome fahazon-dalana vonjomaika azy ny ACM ahafahan'ilay orinasa izay efa fona tanteraka tsy mijoro ara-dalàna intsony mamindra ireo Boeing 777 misy 5 any Kenya atao maintenance. Nilaza ny ACM fa nametraka fitoriana satria nisy osoka sy fampiasana osoka nataon'ny orinasa izay efa fantatra fa tsy ara-dalàna intsony. Fanontaniana mipetraka, raha toka efa fantatra fa tsy ara-dalàna intsony ilay orinasa ihodanina aviation, maninona no mbola nomena fahazon-dalana vonjomaika? No mafisy ny ACM ihany koa fa efa mandeha ny fanadihadiana amantarana izay tena tompon'antoka. Tsy efa fantatra ve raha izany satria araka ny fanazavana voaray dia fantatra ilay olona na orinasa mangataka lahara-pamantarana na immatriculation. Amafisina trany, tsy azo inony izany hoe anome lahara-pamantarana fiaramanidina misy 5 ny firenena malagasy ka tsy ahafantatra izany ny any amin'ny mpitondra faratampony.
raha tsy izany tokony hametra-pialana ny ministra sy ny tale jeneraly ny ACM. Aiza ny fandraisana andraikitra manoloan'izany raha toka efa fantatra fa orinasa efa tsy mijoro ara-dalàna intsony. Maninona no aty amin'ny faran'ny volana Jolay vao nipoitra ilay raharaha sa rehefa nigadana tao Iran ireo fiaramanidina ireo vao taitra manoloana ny sazy goavana mety ho azo ny Madagasikara vokatra izany. Mety hanohitohina ny fitohizan'ny Madagasikara ao anatin'ny AGOA mantsy ity raharaha ity no ireo Boeing 777 ireo mbola an'ny Amerikanina ho amanalina ny asa overy ary mety hiakatra ny hetra amin'ny fanondranana lavanilina sy ireo vokatra hafa miazo any Amerika. Mety hanaratsy ny fifandraisana amin'ny ireo mpamatsy vola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izany satria Iran dia iarahan'ny rehetra mahafantatra fa efa hiaran'ny sazy ka tsy afaka mividy ireo fiaramanidina vokariny tandrefana toy ny Boeing sy ny Airbus ary ireo kojakoja ilaina amin'izany. Mety hiemitra na hitsahatra ireo fifanarahana ara-barotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena vokatra izany. Andrasana ny mety ho toyiny. Fa nametraka fitoriana ny aviation civile de Madagascar na ny ACM manoloana ny fisolokina ny taratasy nataon'ny Société Udan Aviation momba ny fanomezana immatriculation vonjimaika ireo Boeing misy 5 izay tonga tao Iran manaiky ataon'ny firenenkafa fitaovana naovana teti-dratsy sy trafika ny mpitondra malagasy matoa manaiky nanome fahazondalana laharana malagasy ilay orinasa tsy misy akory ho ny filohany antoko HVM Rina Fitiavana. Miazakazaka sy mivotratra ny raharaha fiaramanidina Boeing misy 5 mitondra ny laharam-pamantarana malagasy tonga mangingina tao Iran ny 12 Jolay teo. 27 ora teo aorian'ny poany vaovao mikoropaka mafy miaro tena sy miala andraikitra ny mpitondra fanjakana namoaka fanambarana indray ny aviation civile de Madagascar androany milaza fanampiasana taratasy osoka ny orinasa Udan Aviation momba ny certificat d'immatriculation vonjimaika nomena azy. Voalaza fa novainy ity orinasa ity ho tamin'ny 12 Aprily ny daty nanomezana azy io certificat d'immatriculation vonjimaika ho an'ireo fiaramanidina misy 5 io ka nanankery hatramin'ny 12 Jolay lasa teo raha toka tamin'ny 17 Janoary ka nanankery hatramin'ny 17 Aprily lasa teo ny taratasy nomeny ACM azy. Nametraka fitoriana ny aviation civile de Madagascar manoloana ny fisolokina taratasy nataon'ity orinasa indiana izay efa tsy misy intsony ary efa tsy hita miorina ara-dalàna ho antoerana ihany koa nanomboka ny taona 2024 raha ny fikaroam-baovao. Mazava zany zao ny raharaha ny filohan'ny antoko HVM fa tsy namotipototra lalina ny mpitondra fanjakana fa nanome fahatany tsy nanaja ny lalàna raha tena marina ity fampiasana taratasy osoka ity alainy mpitondra baraka sy ataon'ny firenenkafa fitaovana anaovana trafika i Madagasikara. Nihina re mba due diligence nataon'ny reto lehibe ny ACM sy ny ministera sy ny fanjakana ray manontolo alohany nanomezana an'izany nantany tena ve izy hoe fa maninona no te Madagasikara dia tsika ve zany mialatsina ny fitenenana ny tena ataon'ny olona hoe tena vendrana mihitsy ka ndao ny Madagasikara ny fitahatsika anao an'ilay izy tena vasalahy mihitsy ve zany tsika dia tena tongo ny olona dia mamila taratasy fa dia anamboarana ny avionay ho any Keniany avionay dia tsy mba avelona hoe tsy mba anisy ve ny fanadiadiana lavidavitra koa zavatra lehibe mandeha ho azy ny aya hoe tena misy zavatra tsy mazava misy kolokolo ao anatin'io resaka io amin'ny tsy fanarahana ny lalàna iraisany zao tontolo zao sy indrindra fahamalinana sady hoe matimanitra ianao dia izay mitondra vola eo aminao dia atoro zao ny firenentsika raha ambary zareo moa no hoanao misaoty adola zay misaoty rehetra anazy zany fa mijery hoe ny firenentsika no sady viraviraina toy izao to amidy ambongadiny toy izao to eritretin'ny olona fa firenena tsy manana maizy azy mihitsy fa dia veriverezin'ny olona amin'ny zavatra tsy misy dikany dia zao ny vokany. Ny aiky ny ACM fa tsy nafeny ireo fipetrahazona ny certificat d'immatriculation définitif ilay orinasa ka nomena fahazon-dalana vonjimaika nanamafy ity filoham-panjakana teo aloha ity fa tsy tonga ho azy zao raha mamofopofona trafika sy kolokolo avolenta izao fa baiko midina avy any ambony ary voafatotra tsy hafa-miala ny mpitondra. Za aloha tsy mino mihitsy hoe dia tsy ny surefere ny DG ny ACM tsy nandeha nangataka ny fankatoavany lehibe mety tany amin'ny lehibe mihitsy ny nangataka reo olonareo dia fitaovana ny ACM fa ity zavatra anankiray ity tsy azotsika hoe oka rere olona oka fa zay ny fitahandreo olonareo hoe fa tsy maintsy mandray ny valika sasarana zareo reo amin'ny zavatra zay nataony fa manahirana raha ohatra ho sanctionné Madagasikara reo ne manane mety misy fiatraikany aminy raha tezitra ny Amerikanina amin'io
vo mainka ampitombony ny abatsika tsy maintsony ny agoa mba nieritreritranyzany ve reo olonreo tamin'ny amen'lay izy anazava ianao hitorany ranona sy ranony ianao fa avany aminao rangory fotofony afo satria ianao a tsy nanao fanadiadiana lalina ampalahirantsika fotsiny dia ny firenetsika raha sanatry avoko a sanatry avoko hoe manampy ny trotraka ndray ny fijerevany olona ny fanjakana sy tandalana eto amintsika ka mahatonga ny reo partenaire atsika ho masika amintsika amin'izao fotoan'izao tsy mijery atsika zary raha manome atsika zay fanampiana mahaolona sisa tsy atokisan'ny olona tsony firenetsika dia miampy an'ireny a dia vo mainka tsy atokisan'ny olona firenena tsy azany toko diva mpivarotra taratasy no ataon'reto raharaha tokony ametra-pialana ny italia jeneraly ny ACM sy ny ministra rehefa tsy nahafeny asa manolony tranga izay lazay ny mpitondra fanjakana fa misy fisandohana taratasy ity saingy mahatotsy tonga amin'izany hatreto azo everina fa misy firaisana tsy kombakomba sy afera mamofopofona kolikoly sy trafika avilenta miampy fifanarana miafina ao ambadika izany ho ny fanehoan-keviny marine fepetra telo no takina amin'ny fanomezana immatriculation définitif autorisation d'importation réservation d'immatriculation inscription registre malagasy sarotra nefa vao mahafeny ireo fepetra takin'ireo raha ny zavanisy ny aina tamin'ity fitondrana rajoenina ity ka mampametra-pantanina ny mpanara-bavaony hoe fiaramanidina misy sady imbe zao ve dia vita moramora fotsiny amin'izao ny fanomezana fahazon-dalana sy tsy nasiana oeraoera raha tena ho tonga hiasa eto Madagasikara misy tsy mazava ao ka andrasana ny toyiny mikasika ilay rarambo malaza vetivety mandiso fanantenana ary mamevana-kolaka ny tena meloka ny fanambarana nataony Andry Rajoelina ho ireo fianakaviana nametraka fitoriana faobe tamin'iny rarambo malaza iny tsy anjaran'ny filoham-pirenena ihany koa ny mamoaka raram-pitsarana tahaka ireny ho ny fanazavan'ny mpisolo vavany ireto fianakaviana ireto tsy arasoa ary velo maneran-kolaka ny tsara ny fanohizana ny fampitorana ireny fanambarana nataony Andry Rajoelina ireny hoy maître Eric Rafidson mpisolo vavan'ireo fianakaviana nametraka fitoriana faobe tamin'ny raharaha Ambohimalaza mbola tsy miakatra tany amin'ny fitsarana akory ireo olona notoriany ireto fianakaviana i Andry Rajoelina ankilan'izay efa namoaka sahady ny fanambarana miendrika didim-pitsarana iny izay nolazaina ho marina tsy manana andraikitra hitsapaka amin'ny raharaham-pitsarana tahaka ireny ny filoham-pirenena raha ny fanazavana ny dikan'ireny amiko zany tsy malalaka ny fitsarana zany amiko amin'ireny zavatra ireny ny conséquence juridique an'izay tsy misy mpitsara masa intsony andeha hitarika ny fampitorana mihoatra ny zavatra nambara ny filoham-pirenena iny zany hoe directement ou indirectement dia lasa andeha ataontsika hoe voarony ny fanambarany ny filoham-pirenena iny ilay tompopety izay tena torianay ao anatin'izao raharaha zao reny zavatra reny zany a ohatra ny efa mamatotra sady an'izay fitsarana ndray an'io raharaha io rehefa aveo hoe efa lazaiko fa reto ny diso a zay zany ny sarin'ireny zavatra reny nefa reo olona reo lazaiko aminareo samy manana an'izay eritreretiny ho pirofo sy élément ao anatin'ilay fitoriana mampatonga azy miay afatratra any tompony anniversaire tamin'ity raharaha ty reny pirofo sy aya eo am-pelatanany reny zany a namany voasarona fotsiny amin'izao tsy vitaniana diso fanantenana fa maika nanampitrotraka ny ratrapoiny fanambarana iny hoy ireo solitena ny fianakaviana ireo ny aram-boniny terena-kolaka izahay anaiky fa tsy misy idina ny fenomasina ny raharaha raha ireny fanambarana ireny inona no iarovana azy mafy hoy ireto fianakaviana tanjona anay moa dia hoe ahita marina eto nefa zay diso fanantenana sady satria tsy hita le marina zany hoe takona zany aloha eto le fitorianay zay nitory amin'ny tompopety mivatana sy izay miaraka aminy atreto nefa efa mivoaka fa tsy le tompopety mihitsy zany hoe tsy mazava aminay zany ny fiseho an'le fitsarana eto ny zavatra mety iseho moa dia ao anatin'izay zany tsisy tsony zany le fitsarana fa pitsopitsony sisa no taterahan'ny fitsarana eo anatateraka an'izay voalaza ny filoham-pirenena eto fotsiny azy zany a dia fa hoe tsy tafita le fahamarinana amafisiko foana hoe diso ao anatin'ny sifra zay nisany maty dia fa diso zany hoe tsisy marina zany zay ivoaka eo satria 3 zany amiko maty fa tsy 2 satria ny zanakay Sahaza Miranel dia tsy tao anatin'ny lista zay navoakan'ny ministre ny fahasalamana mihitsy eo zany na no porofoko fa tsisy marina zany ny zavatra ivoaka eo satria any amin'ny sifra dia fa diso inona re tompoko ny tena ezahanareo a
analana ny fenoasina ao anatin'ny raharaha ty za tena mahita hoe tena kovrenareo tanteraka fenoasina nefany a zahay mametraka tsara mihitsy fa zahay tsy mahalala fa tsy fenoasina aloha tompona andraikitra voalohany indrindra raha iza mamanionja sonombana tsy mahalala fa tsy fenoasina satria fenoasina mivantana nanasany zanako dia eo fotsiny zany le izy fa amiko tena raisiko fanamaivanana le zavanizy tsy zavatra ohatrareny nandrasanay manamaivana azy ireo ihany koa raha ny fitarainany ireto fianakaviana trany ilay faneho-kevitra nataony loholon'ny Madagasikara mikasika ireo pozina nolazaina fa nahafaty dia tena mahavanonareo ohatr'izany ve le izy hoe io valiny tadiavinareo efa napotra anay le valiny amina resaka voninkazo dia rehefa ohatra nareo ka tsy mihony dia manandrama amiko angamba zany tena tsy mety le izy dia aza moramorainareo ohatr'izany fotsiny araka le teneko foana hoe aza manao valiborainginy nareo hoe efa io ny tadiavinareo dia izay zany dia mionona amin'izay ozy izy nareo fianakaviana mino fa reny ianao raha matolo olona tena mitodika aminao manokana mihitsy satria tena nandona natateraka ny valiteninao tena tsy mety le izy fa aleotsika mba asiana fanajana kely ihany ao anatin'le zava-misy zahay apetrako tsara na iza mpanao politika zay tsy niditra amin'ny politika anareo re tompoko tsy mbola niteny zay tsy nanona anaran-drakoto sy rabe zahay fa mba hajaho ihany maha olona nay sy ny enjanakay latsaka fa aza dia atao an'izany le izy hoe nareo raviravin'ny mpanao politika agnataon'ny fitaovana tsy mbola nisy mpanao politika nresaka taminay hitanareo hoe io zahay fa nidina teny mikanjany Terezy Mena hitarika korotana fa ny olona samy tezitra amin'le izy daholo fa zany hoe miezaka fotsiny ny olona mba hoe tony ny ain'ny olona koa atahorany hoe raha hiteny izy dia zao fa za aloha za manokana aloha tena tsy nety tamiko le tsy zavatra ohatr'ireny zany nandrasako tamin'ny enjanako anankiroa latsaka manamafatra ny ireto fianakaviana ireto sy ny mpisolo vava azy ireo fa tsy mitombona ny famotorana ny fanjakana irery no resy lahatra tamin'izany mananjina ny raha latsaka ka hiady ho amin'ny marina hatramin'ny farany ireto fianakaviana izy ireo tsy mahatsiaro manana filoham-pirenena mpia ireto fianakaviana fa maika manampitrotraka ny fahoriana raha ireny fanambarana ireny no nolazaina ho marina nataona mpiononana raha ny fentarainan'izy ireo manome 27 fitondram-panjakana amaniolany jiro sy rano eny amin'izy ireo mpianatra eny amin'ny cité Ankatso 2 raha nanao fitokonana sy nidina an-dalambe ny maraina teo ireto farany izay miaina izay fatapahan-jiro izay isan'andro raha ny fitarainana voaray tamin'ity androany ity rina fitiavana no mitondra ny Tsiprian'izay raikitra araka izany ny grevy ny mpianatra teny amin'ny cité Ankatso 2 ny maraina teo malona ny fatapahan'ny herinaratra sy rano lavareny isan'andro tiany antoerana nandoro-kodiarana ny lanja sora-baventy ary nanakandalana izy ireo nandritry ny fihetsiketsehana ny maraina teo efa nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra ho malariva tapaka maharitra ora maro isan'andro ny herinaratra sy ny rano eny an-toerana ka mijaly rano ireo mpianatra ary voakorontana ny fiainana andavanandron'izy ireo le fatapahan-jiro zany miovaova indraindray izy io amin'ny alina tapaka tontolo mihitsy indraindray izy io amin'ny matsana tapaka atsika malala fa ty amin'ny cité universitaire zany ny jiro zany ny karazany aina ny mpianatra mihitsy satria mahandro vary sy kabaka ny mpianatra amin'ny courant ordinateur mandeha amin'ny courant zany hoe manodidina amin'ny fianaran'ny mpianatra mihitsy zany mampiasa ny courant io le rano efa tsy tenena tsony satria io no fiainatsika misy tona tapaka tamin'ny fakomoaly zao tapaka nanomboka tany amin'ny 7 na tamin'ny 9 jusqu'à amaray amin'ny 10 tandroany angamba ny voany mipody angamba nisy ary tsy vitany rehefa miverina izy fa tsy miverina mahafotra satria ambany le pression izy miverina zany hoe mbola misofra ihany mpianatra amin'izay fiverenana zay efa nisy ny fifampiresana tamin'ny tompony andraikitra saingy vaolana famonoana filavatra no nomena azy ireo leo ny fampanantenana pokaty lava araka izany ireo mpianatra ka manome 27 ora ny fitondram-panjakana ankehitriny amaha izay olany herinaratra izay ahery vaika ny toy ny fitokonana raha manao be marina ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho iatrany ireto farany voavaly olana herinandro ray herinandro roa ary aveo miverina ndray
miverina mifampiresaka indray zay mifampiresaka indray any mesupresse any amin'ny tompona ndraikitra mivaha indray le olona herinandro ray herinandro roa dia mipody le olana avy eo zay mahatonga zay manao fitokona fanerana ary tsy andevitra ntsony zay raha ohatra mbola hipody le olana io zany fa raha sanatria ka tsy voavaha io olana io mandritra ny valomby efapolora dia tompona ndraikitra anareo amin'izay toyny ianareo mpitany filaminana aoka mba tsy ho isy ny fisamborana ho anay zay manao fihetsiketsena ty amin'ny toeram-ponena mpianatra fa raha sanatria ka misy izany ianareo ihany koa ny tompona ndraikitra amin'izay may totoy vaolana maharitra reo ilain'ny mpianatra fa tsy vaolana ataoko hoe ino maikimaiky nefa tsy mbola miverimberina ihany ny olona avy eo zany tsy ny eny amin'ny trano fonena ny mpianatra ihany no hiarany izay délestage izay isan'andro fa saika manerana ireo faritra maro eto andrenivohitra ho avy indray izao ny fionana tapon'ny sadek ka ho tsitsiana ve ny solika mba tsy sy ny fatapahan'ny herinaratra mandritra izany fotoana izany mba hierovana ny voninahitra andry rajoila izay efa miandry fatratra ho filoha hitantana ny sadek ho hiatrany ny fanontaniana petraky ny mpanara-baovao amin'izao fotoana efa antonany maro ny fitondrana rajoela no nampanantena fa maniolana saingy fampanantenana lava tsy misy tanteraka no vaolana rosony tsy magaga izany fa nofinofo no mameno no ivina ny mpitondra fanjakana ankehitriny hoentina mikarana herinaratra ka vo maika miaratsy hatrany ny famasiana jiro sy rano eto Madagasikara. Fa anisany fanontaniana petraky ny maro amin'izao fotoana ny hoe inona marina no tena tombontsoa ho azo ny vahoaka malagasy amin'ny fandraisany io fionana tampony sadek io eto amintsika raha ny zava-misy azo antoka aloha hatreto tsy manana viana mazava entina mpandrosoana ny toe-karena ny mpitondra fanjakana ankehitriny tsy ahitana taratra ihany koa ny fitantanana mangarahara ho nisy olombavim-bahoaka naneho ny heviny fanady adina. Herinandro mialohany andraisana ny fionana tampony sadek eto Madagasikara isan'ny fanontaniana mipetraka tsy hainy maro amin'izao fotoana ny hoe ino no tombontsoa azo ny Madagasikara amin'ny fandraisany io fionana tampony sadek izay ho tanterana ny 3 hatramin'ny 12 Aogositra ho avy izao io. Anjara ny fanjakana no mametraka izany ao anatin'ny politikany mba tsy ho fandaniana ny betsaka no ny tombontsoa azo ny vahoaka malagasy ho nisy olombavim-bahoaka na rivony mamo ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha ny fomba natafakatra azy teo amin'ny fitondrana izay azo antoka fa tsy hanana politika sy viana mazava hoentina mpandroso ny toe-karena ny firenena raha toka tokony ary afaka ny azo tombontsoa tanteraka amin'ny fandraisany io fionana tampony sadek io Madagasikara raha ny fanehoan-kevitra. Tsy mamenatra ny milaza fa tsy manana politika mazava sur le plan économique ny fanjakana raha zay teny fotsiny tsika hoe be dia be loatra le scandale raha resaka an'le 20% teo zao tsika dia any anatina taux d'intérêt bancaire no angalandry zareo 20% nefa ny miteraka inflation goavana be mihitsy zany zavatra zany ary tsy vitan'izany ihany fa miteraka ataontsika hoe tsy fisina asa ho an'ny olona ihany koa zany satria mihena zany mazava ho azy ny resaka création d'emploi mihena ihany koa mazava ho azy ny olona mahasamitra mbola amin'ny banque satria ozy farany io zavatra io raha resaka ataontsika hoe développement économique dia tsisy ao anatin'izany mahatonga an'io nefa ny ateren'ny fekry zareo apakatra n'ilay antsoina hoe taux de pression fiscale au plus ny 11% dia nefa tsy mety tratra mihitsy io dia rehefa tsy tratra le izy dia tangosany any ampanodinana amin'izay le volan'olona mandalo amin'ny banque nefany tsy tokony ho zay no atao ny tsy fahatratrarana an'io nefa dia rahantsika mazava fa misy ataontsika hoe lesoko agoavana be ao anivon'ny ampiasan'ny ministère ny finance sy any amin'ny douane sy ny rehetrarehetra any be dia be loatra le kolokolo raha mahitatsika dia ny mpiasan'ny douane sy ny mpiasan'ny finance saika maharitre be daholo matanjaka be daholo inona no mahatonga an'izany ka raha manoveny ny atongavany amin'izany sa inona no mahatonga an'izany zany zavatra zany tokony mbadinian'le fanjakana lalina hoe aiza no ampidiram-bola atao anatin'ny fanjakana ahafahana mampakatra an'io zavatra io. Ankoatra izay misy teti-bola manokana ve natokana ho amin'ny fandraisana ity fionana tampony sadek ity sa ny vahoaka indray no tambesarina amin'izany ny mpitondra fanjakana ankehitriny ankoatra ny tsy fanana ny viana izay tsy ahitana taratra ny fomba fitantanana mangarahara tranga izay mila fanarenana goavana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Io jirama io milendrika dia potika tanteraka le jirama hatramin'izao tsika tsy mbola mahafantatra hoe iza daholo ny listan'ny société rehetrarehetra mitroka amin'ny volan'ny jirama ao amin'ny alalan'ny fanofana groupe groupe izy any ampiasainy ao ary firy kilowatt na marina ny tena voaka le groupe raha par rapport amin'ilay contrat zay mifanarahana zany rehetrarehetra zany mbola flou daholo hitatsika ireny
ny arena sarobi de efa ny anatina ministera tonga de mivadika vitampoka tsy nisy voasambotra tsy nisy ny anjehana tsy nisy ny ninona aiza hoaiza reny zavatra reny hitatsika le ny alina ankibon'ny tany be deabe tratra teny vato reny fa nareo zao raha antaniko nakaiza le ny zavatra reny samy tsisy nahititsika hoe nakaiza le ny zavatra reny dikan'izany raha tsy tatana le firenena tsy misy le mangarahara de reny zavatra reny tokony arenina aloha raha te andeha akany amin'ny fampandrosoana misy dingana be deabe tokony atao zany fa raha mifahantrano malagasy raha mifahasairana malagasy akehitriny no andeha ibaby anio some io de ataoko hoe tsy rary loatra fa raha misy tetibola avy any hoentina izakana anio ka ahafahan'ny Madagasikara miseho hatramin'ny miseho amin'ny sehatra iraisam-pirenena de ataoko fa tokony opportunité tokony hotrandrahana zany raha ny tombatombany izao zava-misy izao aina ho fisehosehoana tahaka ny tamin'ny fandraisana ilay fivoriam-be nisy ho hita eto amintsika iny ihany no betsaka amin'ny fandraisana ity fionana ny tampony sadaika ity fa tsy misy vokatra mivaingana sy ho azo andraindraina ho hiatrany ny fanio-kevitra fa mbola mikasika ilay raharaha fanapozinana sy fahapozinana raha sakafo hatrany tsy azo hidivirana ny firosoana amin'ny enquête parlementaire raha manana ny asiny araka ny tokony ho izy ny anteny-meram-pirenena ho nisy olombavim-bahoaka ny Madagasikara raha Benirina Jean-Jacques raha nanio ny heviny ambany anefa ho ny fanazavany ny fanatanterana ny isin'ny ranon-java-misy sy ny fomba fiasa eo anivony ity andrim-panjakana ity Yves Richard tatitrany Tsipriazay iray amin'ny fitakiny ny fianakaviany ireo lavo sy ireo firaisamon'ny pirenena 700 nanao fanambarana iombonana mikasika ny raharaha fahapozinana sy ny fanapozinana ny tokony hanaovana enquête parlementaire ho an'ny solomavambahoaka raha Benirina Jean-Jacques izay efa isan'ny mpikambana tao anatina komisiona mpanadahady teo anivon'ny anteny-meran'ny pirenena tsy azo hidivirana ny rosoana amin'ny enquête parlementaire indrindra ho an'ity trangana moizana haine pretendrazana maro ity mampiahiahy ihany anefa ny rosoan'io fanadahadiana lalina io raha ny zava-misy hatr'izay hoy ny solomavambahoaka raha misy mieritreritra an'izay amiko raha tena hoe firenena misy tokoa lay hoe fifandanjam-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny solomavambahoaka tena tokony hatao zay ary raha hatao dia tokony tsy asiana fetra na ataotsika hoe handeha nadiady hatrany epitara amin'ireo laboratoire zay lazaina fa nanomoaka ny résultat ina zany rehetrarehetra zany fa amiko ohatrany tsy miahiahy ihany aho hoe handeha araky ny tokony izy tokoa ve raha toka tena mandeha zay enquête parlementaire zay efa maro raha hiverenana ny raharaha voalaza ho nanaovan'ireo solomavambahoaka fanadahadiana lalina saingy tsy hitany toyiny maro ny antony arenisan'izany ny tsifisiany séparation des pouvoirs mahatonga ny fahefana mpanatanteraka tsy moatra mitsabaka amin'ny raharaha antokatrano ny fahefana mpanao lalàna eo koa ny resaka malety na fanambazana vola ny solomavambahoaka tsy hanao ny asany izay tranga tsy vaovao eny anivony anteny-meran'ny pirenena mbola miankindoha amin'ny fahefana mpanatanteraka ihany koa ny fanaovana ny enquête parlementaire hoy ny solomavambahoaka raha anao enquête parlementaire ange ny député voalohany indrindra aloha lafi ny ara-bola tsy manana an'izany toe-bola zany na tsy omena an'izany toe-bola zany ny dika tsy maintsy mbola mangataka any amin'ny gouvernement hitako zany satria za efa anisany na tao anatina enquête parlementaire nanao enquête parlementaire de fantatro zany mbola mangataka mbola na ny fiara hoentina na ny vola ampiasay na ny sinisisa zany rehetrarehetra ka raha misy mieritreritra an'izay amiko raha tena hoe firenena misy tokoa lay hoe fifandanjam-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny solomavambahoaka tena tokony hatao zay ary raha hatao dia tokony tsy asiana fetra raha député nata hitondra ny etaeta sy hisolovavany vahoaka tokoa tranga tokony anehoana firaisankina tsy hijirena loko politika ka anambarana ny hera ananganana komisiona mpanadahady ny raharaha fanapozinana sy fahapozinana komisiona mahaleo tena afaky ny manadahady hatrany amin'ny farantampony ahafantarana ny marina sy ny tomponantoka rehetra tamin'ny raharaha anatin'ny fotoana haingana no andrasany hisy any fitonena marina ka vonina amin'izany ve ny solomavambahoaka ny Madagasikara dia lafim-baovao iny ihany koa no entina miseto anatin'ny dokafoy daoary
ohatrany ny vokatra Star e. Jifao amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko. 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely, 300 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 200 ariary ny kely, ary 570 ariary fotsiny ny lehibe. Dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Midea, numéro 1 mondial en électroménager. Plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde font déjà confiance à Midea. Pourquoi pas vous? Vous recherchez le luxe, la technologie de pointe, l'innovation et surtout un prix très abordable? Midea, c'est la modernité, l'innovation et le luxe à un prix défiant toute concurrence. Midea, avec une très large gamme de petits et gros électroménagers, avec une garantie allant jusqu'à 2 ans. Service après-vente fiable et assuré. Midea, le luxe, la technologie et l'innovation à un prix abordable. En vente dans tous les magasins Cosmos et les revendeurs. Midea, make yourself at home. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda amevanon brox yan. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azy ndamosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin anakanapé. Mety bouée na gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masoltsy amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy-soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refo-zay tiany Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamerina ny araba topoko lahy sy topoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao tonga nanotra fanampiana ra-pitaovana ho an'ireo mpivarotra ao amin'ny tsena sabotsy Antsirabe izay niarambona vokatry ny famaizana ny lolo ny Madagasikara indrina Rakotondrainy be Michel ny maraina teo tao amin'ny lapan'ny tanàna Antsirabe natolotra ny ben'ny tanàna ireo fampitaovana ireo izay anjara biriky no entiny hanarenana ity tsena ity indray. Andrinirina Randriamiarso Antsirabe. Manoloana ny vonin'izany seho tao amin'ny tsena sabotsy teto Antsirabe izay nahazo ireo mpivarotra sy mpandraraha maro dia tonga io maraina io teto amin'ny renivohitry ny vatovakina karatra ny lolo Madagasikara indrina Rakotondrainy be Michel izay voafidy tato anatin'ny faritany amin'ny mazanaky ny vatovakina karatra sy zanaka Antsirabe ny tenany dia tonga nanolotra fanampiana fampitaovana ho an'ireo mpivarotra izay traboana tamin'ny famaizan'ny tsena sabotsy ity lolo ity fampitaovana tonitafo sy bois-carré ary blanche natolotra amin'ny ben'ny tanàna teto amin'ny lapan'ny tanàna Antsirabe ny taratasy angalan'ireo fitaovana ireo ao amina tranombarotra iray ary natrehany solotenan'ireo mpivarotra sy avy eo anivon'ny ministera amponina eto vakina karatra. Zava-dehibe ny fahavitany io tsena io ny lolo Madagasikara ka mila ny fiarametany rehetra
indrindra fa ny fiaramiasan'ny komuna amin'ireo mpamatsy volo amin'ny fanarenana ny fotodrafitra azy. Vona eno hoe mainty tsena sabotsy aho tonga dia nandain'ireo planina voalohany aho ary mba tsy maintsy mbola andeha hiverina any an-dafy ara-pito satria tsy vita ny asako. Nandehanako taty fotsiny aho tsy afaka jereko amin'izao fotsiny tanànana Tsirabe satria za zanaka Tsirabe angiringirany mihitsy aho. Mampalahelo ny zavatra ny tranga reny satria betsaka ny olona voadona mafy ny fiainana. Ny fanampiana noetiko teo tompoko dia ny fanampiana hoe veriko hoe zay anjara brika afaka noetiko hoe anarenana ny tsena. Tôle zany dia planche zay no zavatra noetiko teo. Fa ny zavatra tena tokony eritreretina zao dia hoe ahoana ny anarenana ny tsena sabotsy io. Raha ny hevitro manokana dia tsara angambany hoe misy fiaramiasa miaraka amin'ny tanànana Tsirabe, ny fanjakana sy ireo bailleurs de fonds ohatra ny AFD. Fa midika an'izany tsy maintsy atao mafy tsara ny campagne na communication sy sensibilisation hoe atonga ny zareo tapa-kevitra anampy ny tanàna Tsirabe anarina ny tsena sabotsy io. Apatsahiviko eto fa io tsena sabotsy io no anisan'ny tsena ngeza indrindra eto amin'ny faritra Afrika. Tondra fisaorana araka izany ny solo-tenan'ireo mpivarotra manoloana ny fanampiana ara-pitaovana izay natorotry ny lolon'i Madagasikara ary tena ilaina ny fanohanana tahaka izao ho hatrany ireto mpivarotra ireto. Ansitraka fanomezana tokoa zay amin'ny androany izay avy amin'ny Andriamatoa Monsieur le Sénateur de Madagascar nanome fanampiana toy ny tôle izy planche bois-carré ihany koa. Tena ilaina izay fanampiana zay satria anisan'ny tena zavatra matira voalohany tsy maintsy ilain'ny mpivarotra anivontsena zany amin'ny fanamboarana tsena sy ny fiarovana ny tsena ao anatiny. Ny fanamboarana amin'ny akapobeany enjakenjana tokoa tena ilaina amin'ny fanohanana sy ny fanampinana satria ny vahoaka sahirana amin'izao fotoana izao satria be ny adidy be ny andraikitra tena ilaina ny fanampinana tompoko. Araka izany dia fandalana ny fanarenana ity tsena sabotsy eto Tsirabe ity hoy ny ben'ny tanàna ary efa misy ireo endrika vaovao izay entina narenana ireo fotodrafitra sasimba. Fahafana manampy ireo tsy hanasa indrindra ireo tanora sy ireo olona manana fahasembanana tahaka azy hanao hetsika fanampiana sy fampiofanana maimaimpona mikasika ny informatique toy ny Microsoft Office, Excel, PowerPoint sy ny maro hafa ifredany alatsinainy 20 Jolay ho avy izao eny amin'ny Croix Rouge Loharanombato Ambavahady tokana hetsika izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa Technocompétence Madagascar izay tetikasa no volavolainy manokana mahakasika ny informatique fanadihadiana. Malona ny fitombony ireo tanora tsy hanasa fa indrindra malona ny fianilokiliana mianjady amin'ireo olona manana fahasimbanana eto amintsika hitondra ny anjara birikiny hanofana sy hampianatra maimaimpona ireto farany mahakasika ny informatika sy ny tontolony izay ho tanterana ny alatsinainy 20 Jolay ho avy izao iandriam-bola sitraky ny aina Freda izay isan'ny lehilahy manana fahasimbanana ihany koa. Satria nahita fijery lavitra hoe mety mbola be dia be ny tsy hanasa amin'izao ka sandrina ny mampatonga ana hoe anana izay fomba fijery lavitra izay hoe mba tia hanampy tanora sy olona manana fahasembanana ohatrina sy ireo hoe mety hoe mbola misy reny tsy hanasa ihany na koa hoe tada tsy hanasa ihany koa dia izay sehatra izay mihitsy no nampatonga ana hoe nieritseritra n'izay zavatra izay. Ny ankamaroan'ny olona manana fahasimbanana izay saika tsy mbola misitraka ny zony araka ny tokony ho izy eto amintsika fa voailika hatrany matetika anton'izao fanohanana ataon'izao hoe hatrany ity lehilahy manana fahasimbanana ity. Mbola misy ihany tsy dia mbola hoe misitraka ny zony olona manana fahasembanana satria raha amiko manokana aloha tena iainako ilay izy ohatra zao hoe mandeha mitaingina bus tena sahirana amin'izao satria mety hoe vao mahita anao izy dia hoe tonga dia mitsoaka ohatra satria mety hoe mifahasahiranana be ho anazy ilay hibatabata no makerisa maketry dia zany anisany ihany koa hoe za zao vao niaina zany mihitsy vao eo mihitsy niaina zany satria mba te hoe hoe reraka dia mba nitady olona kely mba hanampy anahy dia toa dia niala ina fotsiny zareo hoe mbola mahotry ny hoe excuse zareo amin'ilay izy zany hoe mbola maika be
ohatrahozany zavatra iainako. Manana trika efa mahakasika ny informatika sy ny tontolo ny andriambola sitraky ny aina Freda ka miantso ireo olona manana fahasimbanana tahaka azy, ireo ray na reny, ireo tanora tsy hanasa izay mila fanampiana mahazo trika efa mahakasika ny informatika ho tonga natrika izany hetsika fampiofanana izany. Pejy fanatanjahantena vetivety notokanana ny maraina teo ny skate park Antanimena amin'ny endriny vaovao miloko World Cola izay entiny orinasa Star no hoanana ireo mpisehatra amin'ny sport extreme eto Madagasikara. Ilaina ny fananana toerana voatokana hanaovana izany hisorohana ny loza ho ireo mpisehatra. Tsy araso arvelo. Tsy mijana ho fialamboly sy lalao fotsiny fa azo atao fiainana andavanandro sy asan'ny sport extreme toy ny roller, skate, trottinette. Fanatanjahantena iray azo anokafana lalana ny ivelany raha voafehy ireo disiplinina mifehy azy ho ireo mpisehatra. Zava-dehibe ny tokony hananana toerana voatokana ilalaovana izany. Dia ilay ankizy te hiditra ao anatin'ilay tontolo misy anay raisinay an-tanana ny fampianarana. Ampianarina izy hoe ahoana misosa amin'ny ponty, ampianarina izy hoe ahoana mianjera, ampianarina izy hoe ahoana mba tsy hamparatra anao. Dia izay ihany koa rehefa avy eo amin'ireny ampianarina ireny fa ny irinay any amin'ny taona ho avy any an'olo toerana anay mila ny skate park dia tsika rehetra miara-mentana ny inoko fa ho lasa lavitra ny tontolo sport extreme eto Madagasikara. Hoainga avao an'ity fanatanjahantena iray ity araka izany notokanana ny maraina teo ny skate park Antanimena amin'ny endriny vaovao miloko World Cola entiny orinasa Star hanohanana ireo mpisehatra. Fifaliana ho an'ny Star indrindra moa izany ho an'ny marka World Cola mitindra mitoraka ity ny miara-miasa sy manohana ny skate park ary ihany koa manohana ny skateur malagasy sy ny mpisehatra rehetrarehetra fisian'ny toerana ohatran'izao dia ahafahana milalao an'ilay taranja ao anatin'izay hoe ataontsika hoe toerana sécurisé zay. Taranja skate izay ataontsika hoe fanatanjahantena misandratra izay manana toerana lehibe na eto Madagasikara na manerana an'izao tontolo izao. Efa tafiditra ao anatin'ny lalao olimpika ity sokajana fanatanjahantena iray ity. Maro ireo fifaninanana eran-tany manome sehatra malalaka ho an'ireo atleta an-dalam-pandrosoana. Ao anatin'izany tanora malagasy vitsivitsy no efa manantena fandraisana anjara amin'ny alalan'ny fiahiana avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, teratany Maleziana narivony maro androany no nilanja sora-baventy nidina an-dalambe teo anoloan'ny kianjan'ny fahaleovantena tao Kuala Lumpur manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitry ny governemanta izay tarihin'ny Prime-ministra Anwar Ibrahim manoloana izany. Efa tolo-taona teo izay no nitantana n'ity Prime-ministra ity ny governemanta tao Malezia. Nitety firenena maro izy ahafahany mahazo famatsim-bola saingy mbola maro ny fampanantenana tsy tantera noho ny fitarainan'ireo olom-pirenena. Ny fanindran-dalana tamin'ity hetsika ity nilaza ny lehibe ny governemanta Maleziana fa hitady hevitra ampitoniana izao fahatezeram-bahoaka izao ka nolotra vola mitetina €20 ho an'ireo zokiolona manomboka ny fiandohan'ny volana aogositra ho avy izao ary ampidina ihany koa ny vidin-tsolika any an-toerana. Dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoananao ary rapitso amin'ny 7 alina indray. Veloma tompoko. Poisson vaovao mampatanjaka. Brox nous a présenté Ni Vava. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanjafiafy.
vous a présenté Nivava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.